Mbola ety amin'ny CCI vato ihany tsika amin'izao anatin'izao fandarana manokana iraisan'ny aino aman-jery rehetra manerana ny Madagasikara izao ny vahintsika manaraka ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra Andriamatoa Andriamanoisoa Ramahery Jaune miarabanao Andriamatoa ministra. Miarabanao Irene. Ya, izy ity tokoa moa fifanomezan-tanana ao anatin'izao fiatrehan'ny Madagasikara ny valanaretina coronavirus izao ho anareo manokana ao anatin'izany hoe fifandraisan-davitra izany misy ny tolotra iarahana amin'ireo tambazotra tserasera tambazotra mpifandraisana na ireo opérateur eto Madagasikara inona avy io tolotra io Andriamatoa ministra inona ihany koa ny fandraisany amin'izao resaka coronavirus izao. Misaotra anao Irene amin'ny fanomezana fanontaniana. Ny tolotra izay mivoaka androany ary efa mandeha izy io efa natao fanandramana dia tolotra izay nitarihan'ny ministèran'ny MPTDN. Io tolotra io zany dia tonga da tolotra manokana itovizan'ny opérateur telo izay misy an'ny Airtel, misy an'ny Orange ary koa misy an'ny Telma. Inona moa ilay tolotra ary maninona no natao ilay tolotra? Amin'izao dia en confinement daholo zany ny olona mihiboka any an-trano. Ka raha ohatra ka te hifandray ilay olona nefany dia misy fahasahiranana. Araka ny baiko moa zany tenen'ny filoha dia atao daholo izay zavatra rehetrarehetra azo anampiana ny vahoaka malagasy. Inona zavatra hitantsika ankehitriny hatramin'izay? Raha ohatra ka misy olona manana Telma ohatra dia tsy sahy mihitsy izy andefa na SMS ary any amina Airtel na miantso Airtel na miantso Orange. Raha misy olona manana Orange dia torak'izay koa tsy antso izy Airtel ary tsy andefa SMS izy Airtel. Ary enina ny olona raha hoe manana an'ireny atao hoe package ireny na offre mitambatra ireny rehefa lany ilay offre ohatra izy hoe maka offre amina opérateur ray na Orange na Telma na Airtel dia mbola mety manana bonus SMS be da be izy kanefa tsy afaka akory izy andefa SMS amin'ilay opérateur hafa. Natao zany tamin'ity dia ireo ekipako miaraka amiko amin'ny MPTDM dia nanangona an'ireo opérateur rehetrarehetra dia nijery zareo hoe mba atao zavatra voalohany ity dia niara-niasa tamin'ireo ekipa marketing ny opérateur rehetrarehetra izy dia nanolotra ilay atao hoe pack SMS unique zany hoe mandoa 1000 ariary ianao dia mahazo SMS 100. Hatramin'ny taloha raha ohatra anao mandefa SMS raha tsy ao anaty package amina opérateur hafa dia 120 ariary ny natao hoe 20 ariary ny SMS. Amin'ity tolotra vaovao ity zany ilay izy dia lasa 10 ariary sisa na 10 ariary ny SMS zany hoe ireo olona any atsimo ohatra manana Airtel te andefa SMS amin'ny avany any Orange dia 10 ariary sisa ary io tolotra io dia maharitra 30 andro. Ya, zay indrindra vao zakany taniko hoe haritra friny ity tolotra ity le fanalefanan'izay le fampiasan'ny malagasy an'le tolotra isan-karazany ireo izay ve Andriamatoa ministra mety hoe eo amin'ny 4% eo raha amin'le fampiasana azy taloha zany. Ny pourcentage angamba aloha tokony ho fantatsika dia izao any amin'ny efapolo isan-jatony eo amintsika no mampiasa ny atao hoe ny atao zao ny telefôna tsotra zany. Fa raha ohatra kosa sika miditra amin'ny internet dia mbola latsaka be noho izay tena hoe manao internet mbola latsaka any amin'ny enina isan-jato. Ny zavatra natao zany niaraka amin'ny opérateur aloha voalohany hoe alao mba azo an'le sarabambe bahoaka aloha amin'ny voalohany mba hahafahan'ireo olona ireo fa tena miteny anareo koa satria ny olona rehefa misy olona anankiray tsika mbola vitsy ny olona mampiasa an'io ary mbola lafo amintsika ny atao hoe mitolotra ankehitriny dia ary efa anisany zavatra niteneniko zany tamin'ny fandraisako an'ity ministère ity hoe hiezaka hatrany hatrany zahay mba ampiena an'le vidin'le tolotra ary koa mba tonga an'le tolotra mba ho mety kokoa ho an'le fiainam-bahoaka. Zao zany le ohatrany hoe ny Telma tsy afaka mandefa any amin'ny Orange, ny Orange tsy afaka mandefa any amin'ny Airtel sisy mba afaka zay rehefa SMS dia hitantsika ndray koa manaraka arakaraky ny ezaka zay atao eo fa mbola vaovao zany hoe tolotra ray mitovy opérateur anankitelo eto Madagasikara. Ya,
Izay zany anisan'ny hoe fandraisana andraikitry ny fanjakana miaraka amin'ny tsy miankina ihany koa anatin'izao fiatrehana ny coronavirus izay tsy kely zay fa tena misy akony lehibe tokoa eo amin'ny fiainan'ny sarababem-bahoaka indrindra ao anatin'izao mbola hoe mihiboka an-trano zao nefa mba hahafana ihany koa mifanerasera eo amin'ny samy vahoaka izany. Ankasitrana feno anao Andriamatoa Minisitra nitondra an'izay misy fanazavana kely tianao ampiana. Ny fanazavana tiako ampiana zany indrindra ho an'ireo malagasy rehetrarehetra dia rehefa te hametraka an'io na te hampiasa an'io le atao hoe pack unique io ianao arivo ariary zany SMS 100 mety na makany amin'ny Airtel na makany amin'ny Orange na makany amin'ny Telma na ohatra ny ianao Airtel na ohatra ny ianao Orange na Telma dia mampiasa code fotsiny ianao. Ny Airtel zao dia misy ny atao hoe étoile 100 étoile 2 dièse averiko indray mandeha étoile 100 étoile 2 dièse raha ohatra ka Airtel ny ianao, raha Orange dia 224 étoile 30 étoile 0 ary raha ohatra ka Telma dia dièse 322 étoile 66 dièse. Zany hoe mividy an'le crédit ianao zany dia mividy 1000 ariary ianao dia mampiditra an'izay ianao dia afaka mampiasa 100 SMS ianao amin'ireo opérateur anankitelo ireo mandritry ny 30 andro. Tafiditra amin'ny fanamorana ny fiainantsika malagasy anatin'izao fiboana an-trano zao daholo zany rehetrarehetra zany ankasitrana ianao Andriamatoa Minisitra raha nitondra an'izay tolotra vaovao amin'ny resaka fifandraisan-davitra izay sy ny resaka telefônina izay ihany koa no mamarana ny vahintsika aloha zao atoandro izao ny avy ety amin'ny CCI Vato fa arakaraka ny fivoaran'ny zava-misy ety ihany koa no hidirako mivantana amin'izao fandarana manokana izao ato anatin'ity tontolo andro ity zany hoe raha vao misy ny vaovao tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy dia avy hatrany dia miditra mivantana foana izay ary hoarahinao amin'ny ainao manjery rehetra manerana ny Madagasikara. Mandra-piona indray ary.